Salam, salam, salam. Ouais, à court la réunion. Au cours de la disons ça, oui, disons. Well, according OK, Google. Google. Allez, fallait. Azakaganareo mahita sarin'olona aoriana fa zany atao hoe coworking angambandray zay filaza azy a. Ndaotsika manaova partage be dia be dia manaova zay many atao amin'ny YouTube dia manaova abonnement nareo e. Dia aza misalasala mandrotsaka ny bonne année. Satria tokony androtsaka tsika ry amin'le olona ry. Aza velan'ny totakelo ana nizakazaka amin'ity fandaharana ity. Mila fanampiantsika. Meilleurs vœux, lahatra indray mitsangany, tous les fidèles sont là. Ouais, Nourlou, bonne et heureuse année. Bonne et heureuse année koa e. Aizinareo ry lahatra. Oui. Lahatratry ny taona arabainy. Bon, nonkotsika. Potratrika daholo ho antsika mianakavy ary miondrika fanajana eo anatrehan'ny voninahitra moa zany voninahitsika mianakavy ka dia anjarako aloha no miondrika miarabanareo ary mitolefika tokoa amin'izany satria ambony dia ambony ny voninahitrareo ary tsy mamenatra amin'ny teny an'izany ary ny tena marina tena fier anareo satria ianareo dia eo atson'andro atson'alina ary tena tsy afeniko anareo fa raha ny tena marina zany nanomboako antony hoe fanaovana fikirakirana gazety sy feo miaraka miresaka amin'ny olona ohatrantony dia efa nanomboka tany amin'ny taona 2017 tany tamin'ny fotoana natongavan'ny professeur Albert Zafy tamin'ny fitondrana. Maromaro no niara-niasa tamin'izany ary maro ihany koa ny tanora raha ohatra zay ny antsoina azy hoe niformena narahana mihitsy ny bataina hoe andao anao an'ity asa ity fa ity mety aminao fa tsy ity dia azoko lazaina ary azoko ijoroana vavolombelona zany. Anisany hoe tena mety ho fantatrareo ary tsy mamenatra amin'ny teny an'izany ary sady voninahitra ho an'le zandry no voninahitra ho an'ny tena koa. Ohatra zao hoe reny ngia zandry ary fidira manandray be zao dia tena hoe tena formation maison mihitsy ary isan'andro tsy maintsy misy fotoana foana ifampiresahana ary fanaovana fampianarana eo ohatran'izao ny teknika ohatran'izao n'izao izy raha teo manana an'le izy naturel fa raha tsy zany tsy tafana izy ary c'est quelqu'un de très passionnant par rapport amin'izany atao hoe asa fanaova gazety zany fanadihadiana politika zany dia teo no natsotra an'le fampitana ny fampitana ny hoe zay mety ho traika sy efa tao anatin'izany. Ny antony ilazana an'izany dia zao hoe vaovao ny taona dia ny zavatra ny asa natomboka tsy maintsy mitohy foana na inona natomboka ao ary ny
ny zavatra anankiray tsy masaka ao anatin'ny taona ray na taona roa fa ama-taonany maromaro matetika voa tena masaka ary am'izay fotoan'izay ianao vao maninona moa tsy izy teo mirekolte an'le zavatra tsara raha ohatra ka tsara tokoa no nataonao tao anatin'ny zavatra nataonao tany am-pitomboana sy teny an-dalana rehetra teny. Ka dia faly miarabantsika menakavy amina tratran'ny taona 2024 ary averiko ihany hoe tena fiera manana anareo ary na izy nareo na iza misy manompa misy mitsikera tsy mampaninona zany fa tsika mazaka-dona araky ny fitenenazy eto ny fampianarana ny demokrasia voalohany indrindra kanefa ny mba miezah ihany manaja rehefa mampita hevitra fa tsy de mety loatra le raha mizatra manompo nareo amin'ny fahatezerana na ohatra nareo mahita anahy de tsy mampaninona ahy le ataonareo voatavo na lokosa fa mahatratra taona foana par rapport amin'iny ary vao mainka tian'ny olona satria ampangaro amin'ny voanjobory sy nombo matavo de asinana malady de milay be zay mahavoatavo ny voatavo ka raha tsy tia voatavo ianao de aza mihinana voatavo mihitsy satria ho sahirana ianao fa ny mpanaraka anazy tena tia de misaotra betsaka tokoa misaotra ary tena misaotra satria tena tsy vitany hoe nanaraka nareo fa ao ihany koa no nanampy tamin'ny asa zay nifanaovana indrindrandrindra ny frais amin'ny honoraire ny avocat zay nifanaovana ary mbola mitohy hatramin'izao. Maromaro nareo avy any La Réunion, avy any frontière Suisse, avy anakaiky ino ty izy teo avy anakaiky namana sy ny karazany, sasany avy any Australie, sasany avy any États-Unis, any amin'ny côté Miami any, Canada, maro tsika zany tena azo lazaina hoe maro raha ohatra jerena statistikan'ny ny Facebook nijereko any keo mahatratra 48 millions de visite no visiten'ny nijery ny nanaraka amin'ny fandaharany ity tamin'iny taona iny ce qui n'est pas négligeable raha zay no teneninazy raha 48 millions zany anisan'ny hoe fandaharana voalohany be mpanaraka ny fandaharatsika ary mbola lazaiko ihany hoe ny fandaharatsika koa dia adikan'ireo chancellerie any Madagasikara zay présenty any amin'ny tenin-drareo sahako maromaro no miteny aminareo fa na ny frantsay fotsiny ara na ny hafa aleo manjary ohatran'ny lazain'ny olona mizesy tsika dia mandika an'izany ary tena tsy menatra mihitsy zareo miantso rehefa misy zavatra tsy azon'zareo na hoe reny tsika manao resaka tsilobody reny dia miantso zareo ary manontany manadiady. Anisan'ny dossier tena ngeda be teto ary anisan'ny hoe tena fierté atsika zaraiko aminareo zao dia momban'ny 777 ny resaka contournement ny embargo tany Cambodge izay nahazahoantsika tena hoe dossier sarobidy ary rehefa natonga tany Madagasikara zareo FBI dia tsy nahazo an'io dossier io no on s'est mis en contact avec les autorités américaines ary nisy olon-dehibe nikarakara an'izany noho ny resaka sécurité dia tsy sarotra ny teny hoe iza ny olona mikarakara ny intermédiaire atao anatin'izany fa ny tena zava-dehibe de zao natao audition mihitsy tsika je ne dirais pas officiel fa par visioconférence zareo moa ny procédure amin'ireny zavatra ireny de tsy monsieur tare zareo fa ianao no monsieur tare pour leur sécurité zany zay ny procédure aminareo ka raha notany ianareo olona ohatran'iza raha ny tao de tsy afaka ny tena hoe olona ohatran'iza ny tao na ohatran'iza fa olona ny teny anglisy be aloha ny tao ary tena teny anglisy amerikanina fa tsy hoe inona dia anisan'ny tena hoe nandefa dossier tsika ary rehefa lasa tany ny dossier teo mpanaovana échange teo de gaga be zareo fa ahoana no tsy nahazo an'itony dossier toy izy tany amin'ny fanjakana malagasy na ny fitondrana malagasy
tamin'izany izy tamin'ny andron'Andriamatoa Andry Rajoelina zany, dia teo no nahafantarana fa Andriamatoa Andry Rajoelina dia tena tafiditra lalina ao anatin'ny iny raharaha iny. Ny zavatra tonga dia tsoroko mba tsy hisian'ny ambiguïté dia zao, ny dossier taty ampelantanako dia tsy nisy ny incriminé an'Andriamatoa Mamy Ravatomanga. Fa ny dossier taty ampelantanantsika dia nanam-porofo tafiditra tao anatin'iny resaka iny Andriamatoa Andry Rajoelina satria betsaka ny zavatra, ny décision izay tsy maintsy ny mpitondra fanjakana ny maka azy fa tsy ny olona ety ivelan'ny fanjakana, ka io natao hoe feno fihetsarambalatsy le raharaha. Zay ny amin'iny ka ty fier antsika zany par rapport amin'iny zavatra iny. Anisan'ny dossier ngeda be koa no niresahantsika teto foana ny momba ny Richard Ravalomanana. Aza adinonareo fa teto amin'ity fandaharana ity nametrahantsika ny anaran'iny rangahy iny hoe Korotamby na Kapsily, ary dia maro no tsy mahalala akory ny anarany fa dia hoe Korotamby, dia iny no niafarany voasambotra izy ary izy moa tratran'ny résidence surveillée izy procédure any tsy idirantsika fa raha ny tena marina raha ohatra ny fitarainana eny avy eny anivon'ny gendarmerie zay tonga ty amin'ny tenako, ka raha mivoaka sy mandeha tsara araky ny tokony izy, ny tsy mety amin'ny zavatra io dia zao tsy tokony ny gendarmerie no andraikitra ny ankety amin'io fa tokony ny polisy na organe hafa mihitsy indépendant, satria ny gendarmerie dia tsy maintsy anana isy foana ny ino indray zany hoe ny fomitempo anatin'ny zavatra anankiray satria aza adiny fa mety ho promotion mihitsy ny promotionnairany na zazany nampianariny na ohatran'izany mety hanao ankety azy eo ka tsy maintsy mipetraka foana le izy ity manao hatran'izay, ka zay tsy mampety an'le ny zandary no manao ny ankety an'le rangahy. Zay zany hitako anankiray zay. Zay zany dossier faharoa anisany hoe tena anisany mahafiera antsika satria anisany initier-zany tsika ary rehefa nilanserantsika ny alerte hoe fa ahoana Andriamatoa Richard Ravalomanana be mandehandeha fotsiny dia andreagir amin'ny fitondram-panjakana ditatsika iny. Zao tsika dia mangataka ny ouverture ny ankety tamin'ny assassinat ny Andriamatoa Carlos satria hitatsika hoe misy abus ary misy resaka tsy milamina iny assassinat iny, ka asa ny angavin'ny ramatoa ministra ny fitsarana moa tsika mba hanatanteraka an'izany dia ho hitatsika eo fiangavianam-pahendrenany atsika fa tsy hoe andeha hitsikera-ndray dia io hitatsika eo ny toerana. Zany hoe efa manomboka zany ny asantsika natao anatiny ny faran'ny taona raha zay tokony hisian'ny hoe trêve de confiseur tao anatin'ny raharaha. Zay angamba ny amin'iny. Ny mety hoe fahatelo dia ny fikarakarahitsika ny resaka reconnaissance. Anisan'ny tena hoe nandray andraikitra goavana tao anatin'izany atao hoe reconnaissance internationale ny tenatsika, ny fandaharatsika, na ny tenako sy ireo mpiara-miasa amiko tao anatin'izany. Ary anisan'ny zava-dehibe tena ngeda be vitatsika dia nandefa olona ambony frantsay avy aty Frantsa, zay azo lazaina hoe akaiky ny filoham-pirenena frantsay, tena akaiky, c'est quelqu'un qui murmure dans ses oreilles. Olona roa nanefa tany Madagasikara, tsisy afaka miteny hoe izy no nanao an'izany fa tsika no nanao an'izany ary nolazaintsika tamin'ny filoham-pirenena tapa-bolana na ray volana mialoha, raha tsy diso izay na ray volana sy tapany mialoha hoe mbola tsy masaka akory ny zavatra dia efa nilazainay izy hoe nilazaiko za manokana hoe isy an'izao ka raha misy zay ozy izy tena mifaly mahafinaritra zany tangerako eto Malala ozy ka dia vita tokoa le izy. Ary rehefa avy eo dia nisy ny déclaration natao taty, nisy ny fampetsoana tamin'ny filoham-pirenena anankiroa ary mbola hitohy ny zavatra rehetra satria ny asa mitohy ny kabary, tsy vitan'ny kabary ny asa fa
tsy maintsy misy ihany koa ny action tsy maintsy zay atao manarak'izany ka de any amin'ny volana tapatapaky ny volana janoary any a dia hisy membre gouvernement ho akaty a Frantsa hikarakara ny zavatra rehetra ho avy tsy ho ela. Tsy azoko atao loatra ny miditra en détail satria il s'agit de la sécurité des gens aussi, ary tsy de fiteny loatra ny milaza ny déplacement ny reny haute personnalité reny indrindra fa ny filoham-pirenena amina hoe zavatra ohatran'ireny ka misy fitondra hialan'ny Madagasikara ny tapatapaky ny volana janoary hamonjy aty anjoy sy hiaona aty a Frantsa ary hikarakara ny fihaonan'ny filoham-pirenena anankiroa tsy ho ela ary tsy mamenatra amin'ny tenan'izany. Anisan'ny mikarakara an'izany isika eto amin'ity fandaharana ity ary anisan'ny mihitsy arangambany hoe tompony andraikitra, tompony ny hevitra, tompony fametrahana an'izany mba ho tonga amin'ny tena toerana misy azy ny reconnaissance satria tsy azo lazaina fa mahery de mahery ny rivotra fandrotoana ny reto rahalahintsika sy havantsika frantsay any amin'izany atao hoe Madagasikara zany, fantatra hoe merci beaucoup chérie, fantatra hoe iza no manao azy ireny ary avaiza izy ireny dia ary maro tokoa ve izy ireny satria fantatra zany satria rehefa atao ny sondage dia ny zavatra hita de izao tsy tian'ny olona akory ny olona milancer an'ireny zavatra ireny fa volena le haine dia raha vao fitaka ianao raha marivo salosana ianao de mora fitahana ao anatin'ny vocabulary na ny teny sy ny hevitra tsy fantatrao akory hoe hevitry ny olon-kafa anie ny voizinao de ianao no maty fotsiny eny an-dalana eny rehefa avy eo ao anatin'izany atao hoe fandehan'ny raharaha ahoana re zany hoe fampidiana amin'ny olona tsy tokony hiady aminao zany. Ny nampahantra ny Madagasikara dia tsy seulement ny fiarahana miasa amin'ny tsy fahaizana fiarahana miasa amin'ny any ivelany na any aty ivelany fa il faut reconnaître et on doit le reconnaître, on avait que peu de présidents visionnaires qui ont donné la priorité au développement pour le pays, mais c'est plutôt le développement pour leur poche, dans leur fortune personnelle, no priorité tamin'ireo ka any ka tsisy varany ny zavatra atao rehetra fa de ny vahoaka sy ny firenena ny nahatra fa rehefa mijery ianao jerodao ny manodidina anao de mbola hitanao fa fitaovana tamin'ny andron'ny fanjanahantany no tena mijoro be dia be fa rehefa tena dinihana tsy hita akory zay tena zavatra hoe vita sy nisongadina natao teo. Avahako manokana amin'izany Andriamatoa Marc Ravalomanana sy Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina satria samy nahavita izy mirahalahy reo ary izy mirahalahy reo tsy afaka miteny ary tsy afaka miala amin'ny hoe niakina tamin'ny mpamatsy vola iraisam-pirenena, niakina tamin'ny frantsay vao nahavita zavatra. Zay zany zavatra anankiray ngeda be zay ka mazava amintsika zany ny tokony hoe ato ny lalana na ahoana ny tokony atao. Matsapa koa ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao ary za moa rehefa naheno ny kabarin'ny filoham-pirenena tamin'ny faran'ny taona iny dia ravoravo aho izahay any avaratra any satria mba sambany tao anatin'ny taona firy zay nandritra ny tany amin'ny taona 2010 tsy nisy kabary fampanantenana pokaty ary kabary feno fifandrafisana ahoana zay filaza zany kabary qui provoque les gens et qui ressent la haine, on va dire. Tsy zay le kabary tao fa olona milaza koa zany disruptif en rupture avec les principes et les approches de Andry Rajoelina. Ka misy ohatra tsika tsy maintsy nataoko zay
fampidiran'izay lava zay. Hiditra amin'ny resaka hoe voabasatsika ny resaka ny kabary nataon'ny Andriamatoa Andry Rajoelina isika. Izay ny votoatry ny fandaharantsika. Izay ny vaovao vao nanomboka ny taona satria manamarika ny fotoana izay natao hoe marquem-pas izy, marquem-présence izy. Zavatra roa no sitomako ny saintsika malagasy. Ary indrindra fa nareo mpitondra na izy na iza zany. Miala tsiny aloha fa ny période tamin'ny andron'ny pasteur Andriamanjato, ry manandafy Rakotondriana, Lucien Xavier Michel Andrianarenjaka, Ratsiraka Didier, Lynx, Willy Léonard. Olo-be daholo zany zavatra, olona siteko zany Razakabona. So ny zavatra teneniko anareo. Mbola tanora, tena tanora tamin'izany ary rehefa hoe ikabary ny filoha Andrianarenjaka de tena fahasambarana ho anahy mihitsy mihaino anazy mikabary. Filohan'ny antenimieram-pirenena izy tamin'izany. Ary de tena hoe tena io teny za manko tamin'ny voalohany zany tsy afenina anareo fa tsy de tena kapokako le teny gasy. Fa tena io zany tena teny malagasy ranoray io ary tena mipetraka tsara mihitsy. De fil en aiguille izy ny teny frantsay zay. Tena tonga sainanao hoe tena mahery le olona zany ary mahay ao anatin'le izy. Non seulement izy, c'est un vrai tribun on va dire, fa tsara rafitra tsara le kabary. Mi-intervenir zany pasteur Andriamanjato zany eny Masin'ny Vahoaka. Fa izany de tena hoe na mainty ara na vadiny fotsy de mivadika fotsy io, ary io vahoaka io de manaiky azy. Rehefa misy tena problema tena goavana Antananarivo de inga mahitsy na rehefa miresaka amin'Antananarivo. Fa rehefa vita ny zavatra de ndraindray inga mahitsy ny tsy tiana Antananarivo, mahitsy pasteur Andriamanjato zany. Fa ny mahay miresaka an'Antananarivo de nga pasteur mahitsy Richard Andriamanjato. De izy matetika mi-affronter eo karaha zavatra mainty na vadika mena fotsy de mivadika fotsy io na vadika mena. Zay zany le izy. Tsara rafitra tsara mihitsy le kabary sy le fomba fitenenana ary misy surprise agréable tsy mandaingy. Fa zavatra mipetraka ary mahatonga sainanao hoe ahoana no tsy nahitan'ny olona an'izany fa zareo mahita an'izy. Kabary Andriamatoa Ratsiraka vao hoe tena hono Ratsiraka Didier de fa tonga de fa accroché eo amin'ny radio ny sofina miandry tsy andry mihitsy hoe am'izao izy miteny. Indrindrindrindra moa fa rehefa le mazatra amin'le taom-baovao iteny frantsay izy de hoe inona indray frappiny debe ao. De mihaino ianao zany tamin'izany zany ny tena de fa mba hoe tena ohatran'izao zany ny kabarina filoham-pirenena zany, ahoana ny fanaovana an'izany, ahoana ny fanoratana an'izany. Io zany mba atoroko anareo zany hoe izy nareo mpitondra taty aoriana tsy hita intsony zany tamin'ny andron'ny ialako tsiny tamin'ny andron'ny professeur Albert Zafy, tamin'ny andron'ny Andriamatoa Marc Ravalomanana, tamin'ny andron'ny Andriamatoa Rajaonarimampianina moa de copie nataon'ny sasany isabotena an'le olona. Ary tena tsisy tsony zany le kabary tena hoe tena mipetraka ary tena mipetraka tsara
na firafitry ny teny. Fa raha ohatra kabary amin'ny teny vahiny, fort est de constater que, na ohatra triste de constater que, maximum niveau bac +2. Français ana lycéen fa tsy universitaire. Zay tokony na kabary na filoham-pirenena zany de tokony na français de haut niveau ary académique. Misy dikan'izay teniko zay a. De ianao zany na miteny gasy ko ary io a, fiteny gasy tsy de mahazatra firy no miasa eo miainga eo ao anatin'izy de mijery ianao zany. Tam'izany andro ianao zany mba nandalo an'izany hoe tsy teo amin'ny pouvoir zany koa ny teny. Zareo mbola tsy eo hatramin'izao. Hoe tena hoe akaiky zany. Satria afaka miteny hoe tena akaiky ahako ny filoham-pirenena amin'izao fotoan'izao, tsia, tsy afaka miteny an'izany aho. Fa tamin'ny andron'Andriamantoa Ratsiraka tena akaiky, na teo amin'ny fitondrana izy na ty ivelany. De zao, rehefa niala izy ny taona 92 dia nipetraka tao amin'ny teria akaiky ny cercle messagerie tao amin'ny record, ary nanaja fahanginana amataonany. Amataonany raha tsy diso aho raha nanomboka ny teny voalohany izy rehefa tonga taty andafy ny 95 izay. Fa raha misy diso dia azo disoina ny teniko na itsy, fa tadidiko tsara tamin'izany fotoana zany dia ny niteny anazy hoe raha miteny ianao Andriamatoa filoha dia ny fialatsiny mea culpa amin'ny vahoaka no ataonao voalohany. Zay zany tena niangaviana anazy. Ny fialatsiny ny mea culpa amin'ny vahoaka no ataonao voalohany. Olon-kendry le rangahy ary nafinaritra. Tsy nitady fanazavana akory izy hoe zao na izao na izao na izao. Fa marina zany izy. Marina zany izy. Fa mbola tsy fotoana izao ny tenenako. De rehefa nitenenina izy hoe mea culpa, ohatran'izao le izy, ohatran'izao, ohatran'izao. Et le président en question, il a pris 6 mois en plus. Zay vao nanapa-kevitra hoe hiteny. Ary rehefa niteny izy direct tamin'ny radiontsika avao tamin'izany, zay nasiana nody tany Madagasikara nanomana an'io fitenenana io. Sahako milaza aminareo fa fananina mihitsy ny teny Analakely tsy mandefa olona. Ho an'izay olona mahatsiaro an'izany dia hiteny amiko hoe marina zany tenin'ny filorirako eto Malagasy. Fa rehefa niteny direct tao amin'ny radiontsika avao ny filoha Ratsiraka tamin'izany andro zany, dia latsa-dranomasy ny olona. Nefa tady vao même pas quelques années tamin'iny nisy ny disotra. Zay nitenenina hoe Ratsiraka nitifitra ary nampitifitra sy namono olona. Fa tamin'io volana avrily io, raha tsy diso izay, dia latsa-dranomasy ny olona. Ary teo nivoahany hoe Ratsiraka ihany raha solution. Ratsiraka ihany ny solution. Tafaverina izy ny 97 heritaona sy tapany taoriana zay mea culpa zay. Zay ny tantara. De mijery ianao sy manadiady ianao ny zavatra ataon'ny taloha tateo aoriana. Zany hoe ny tiako nazavaina tao anatin'izay tantara zay de zao hoe tsy maintsy misy ny fiovana mahery vaika. Ilay olona tena hoe masiaka
manamboninahitra ambony filoham-pirenena naharitra ny miaramila zay manatrika azy tonga dia miondrika daholo tapaizana no niondrika ambany dia ambany ary nangataka fialan-tsiny tamin'ny vahoaka malagasy. Maro ny tomany teny nalakely eo am-pianonany le radio indrindra fa ireny mpivarotra anany ireny. Dia hafa ihany teba le mijery ianao hoe iny fa mipoitra avany tsy naharitra 3 volana akory, tsy naharitra 4 bolana akory indray matoan'ny radiolona dia mipoitra avany. Dia jerenao ny zavatra ataony. Jehova hiady ho anareo ary ianareo kosa angina. Tonga ianao dia mahatsiaro hoe que je ne le tina panguine là ton attention. On n'a pas eu la liberté d'expression avec toi. Dès qu'on s'exprime, tu nous mettais en tôle directement. Io zany anankiray dia efa erreur fondamentale ao anatin'ilay izy hoe tsy tokony io no tsy hoatsapahan-tena hoe izaho ity ny nampangiana olona, izaho ity ny nanagadra olona, tsy nanana liberté ireo olon'ireo noho ny tamiko. Na ny karaman'ireo olon'ireo ara tsy nasondroko isan-taona. Ny zavatra soratany zany tonga dia miincriminer ny tenany. Satria ny antony dia zao, tsy manana fahendrena, tsy manana fanetretena, ary tsy manana mpanolotsaina mahay, na hoe mihaino mpanolotsaina ihany koa monsieur le président tsy mety ty fa ianao vao firapiny ity. Raha izay. Faharoa, manoloana ireo zava-nitranga volana vitsy lasa izay tao anatin'ireny fitakiana korotana ireny dia nisafidy nisitaka sy angina aho. Tsy fantatry andro radiolona fa efa nazavainy Fleurirako to malala teto ny circonstance nialany tao Iavoloha. Ary d'ailleurs en français rehefa niteny hoe Sarkozy s'était personnellement intervenu pour qu'on exfiltre André Rajol Diavolo. Quand on exfiltre quelqu'un, il n'a plus de décision à prendre, il est contraint de suivre les instructions. Inona satria zay ny impératif. Teo ny raha nalazaka anareo. Vao io fotsiny dia tonga anao dia mahita hoe tsy niova ary tsy nakalesona amin'ny zavatra nanjo azy. Ny mpanao politika mahay manko tonga dia mahatsapa hoe ary tonga dia miteny hoe adalako nampatonga ny tontolo. Raha mba ny tenin'ry farafaratsy ny Fleurirako to malala hoe mialahanao lavitra ny Mambra Vatomanga io dia miverena amin'ilay Andry Rajoelina voalohany vaovao d'origine dia mety ho hafa kokoa ny fandehany. Fa za netiko anavina nalefako ny mandat d'arrêt international sy ny demande d'extradition nga Fleurirako to malala amin'izay mangina ny vavaniny.
Ianao tia ny lasa mitsoaka fa filoriranako eto malala mbola eo ihany, afaka miteny. Misy anana io karma io. Ao anatin'izay ianao tsy mahatsapa akory hoe tokony ny mpanao politika mahay ho azy sy ny mpitondra mahay de manana fahendrena miova. Mais assoloko amiko ils allaient arrogants. Voilà ce que ça veut dire un peu les actances. Le mot actance. Arrogant, qui croit être supérieur, qui ne fait que des verbiages, des promesses mirobolantes. Mais, mais seulement il n'y a rien de concret. Timanamban banyul. Timamitapidak. Dia ao anatin'le soratra teneniny de hoe tonga de hoe izy zany dia nisafidy nisitaka sy anginao. Mialatsiny tompoko Andriamanitra Rajelo. Tena mialatsiny tanteraka fa matoa ny lazambazavatra niteneniko teo hoe ny reconnaissance, ny accès ny tena ao anatin'izany monde politique frantsay zany de tsisy hofitahanao an'izany ity fandarany ity. Fa matetika ary zay ny lasa loto eto no ny zavatra hitranga ny Madagasikara mombanao. Ny tena marina de efa ela amin'ny frantsay ny leo anao fa tsy nahita solonao izy. Aloha zay de azavo zay. Autrement anao mety n'acceptena ihany hoe aty ianao no mipetraka fa tsy natao any Dubai. Ho fantatrao ny dikan'izany quelques mois na d'ici quelques mois au plus tard. Raha izay. Tsy vonona niova ianao satria fitahanao ny olona hoe nisafidy ny hisitaka ianao sy ny anginy. Marina aloha de nitsoaka ianao. Satria rehefa nidikten'ny olona aminao marina hoe raha misy raha mandrika ao Madagasikara de ianao ny tompon'andraikitra. Donc en seule solution anao exfiltration. Zay iny natao hoe coup d'état. Raha zay no ilazana azy. Fa raha ny sitraponao mbola tsy niala tao Madagasikara ianao ary mbola nilazainao hoe mbola eo ampelantananao ny zandary. Tsy adin'ny olona ny baky hoe andana tafino kapisaty. Ary anisany mahavoasambotra ny bomby zany am'izao fotoana zao. Avoaka ny bomba ane secret. Tsy nisitaka ianao. Nangina angamy marina. Fa mibataina mihitsy ianao ary sous forme na colis ny alanao tao Madagasikara. Fantatra ny détail momba an'izany fa aza forsena ny olona hamoaka ny tsy tokony avoaka eto satria lié amina secret maromaro ihany na izany na tsy zany. Tsy nisitaka ianao Andriamatomandry Rajoelina fa niterena ianao hiala tao Madagasikara no terena ianao hiala teo fitondrana. Satria raha tsy nisy zay de marina ary tena marina fa raha mandrika ny tao Madagasikara raha ny sitrapona raha. Efa niomana tamin'io resaka hoe mety tsy mbadika io ny fitondranareo fa tsy napozonareo ny tompon'ny lakile tsy manadia satria efa tsy nila anareo intsony. Efa nampitandrina makarary ny olona anio blocage ataonareo momba ny sahofika zovoy be io e. Mbola zesitra sy miparady nareo mitsamy fa mafy be. Zay ny nanaovako an'le émission farany teo hoe mafy be. Souveraineté hoy nefa business ny eritreretinareo mitsamy. Orangaty. Tsy moramora ane zany mandroaka multinational zany e. Fa izy nareo. Vao manomboka kely mba misarisiry nareo manana quelques millions de dollars, manana 1 milliard. Et vous pensez être plus puissant que les autres. Alors que d'un coup de chiquenaude ohatran'iny de vita nareo. Teo amin'ny roanjato teo ane raha na telonjato teo fa raha fa betsy amin'ny tao amin'ny kapisaty e.
Ary malarme de inona ve pas de financement e. Il suffisait d'une phrase. Tompon'andraikitra ianao raha misy raha mandriaka eo Madagasikara. Zay no nahatonga anao hoe ils sont en train de me lâcher. Mais c'est en fait c'était une manière de vous contraindre. Hoe miala. Ka tsisy olona afitahanao am'zany hoe hisitaka fa mibataina mihitsy ianao no tena marina par forceps. Mena anao zay phrase zay ataonao nitongasany hoe ao anaty koa moa zany raha ohatra ibaiko hoe tifiro, tafio, efa aton'olona mikararana de iza ny tompon'andraikitra, za tokoa. Passible zany avy eo amin'ny cour pénal international. Ialako zany ozy ianao. Ka ianao verivery ianao any amin'ny andananao any mety efa tsy misaone intsony misaone libre ny telefonin'olona antsoinao, ka de ianao indray no miteny hoe fandeferana sy fahendrena no mibaiko ahy, hisorohana ny fifandonana ny raha mandriaka ary ny fahampitehana. Non. Miala tsiny Andriamatoa Andry Rajoelina fa sanguinaire anao. Ary raha mbola averina raha ny 7 février, araky ny teneniko anao tout a été organisé pour qu'il y avait du raha mandrika zay nyteneniny Ngary Rifin hoe atao criminel. Andriamatoa Marc Ravalomanana. Ka zay no azoko raisina am'ty mba hoe azo raisina am'ty de ato ianao de mba manao frampy hoe tsy misy aizina maharitra manoloana ny hazavana. De mba afantara aloha hoe iza ny aizina, de iza ny hazavana. Ny ratsy sy ny loza tsy maharitra mandrakizay. De fantara aloha iza ny ratsy de iza ny loza. De iza tsy naharitra mandrakizay. Mba manana re fahendrena tovolahy. Zay ny dikan'le hoe approche jactante. Mbola arrogant ihany ianao anatin'le phrasenao. Tsy misy hoe fanetretena fa de mbola mamely akolaka ihany ianao hoe zany hoe iny tianao tenenina zany nga Jackson zany ataony hoe ratsy sy loza eto. Mba loza anie zany frampinao zany. Tam'zany andro zay rehefa miteny sy nanolo any Andriamantoratsiraka de ny zavatra tepe Asanama de nitenena de hoe aza manaratsy mihitsy ianao ny fitondrana am'zao fotoana zao. Ny fahadisoantsika tenenina hoe disotsika ary manaiky ny fahadisoantsika. Zay aloha. Nay ny phrase voalohany. Zavatra ataonao tena ohatrany hoe ianao indray ny mpanjaka ary asianao akanjo fotsy mihitsy. De ohatrany hoe madio zay anie ny tena gravy aminao re Andriamatoa Andry Rajoelina. Ianao araky ny teneniko anao mila manatona psy ianao. Moi je sais que vous êtes malade. Dans votre tête vous n'allez pas bien. Vous avez le temps d'aller vous faire consulter na ausculter par un psy. Sérieux amin'ny teny an'izany. Raha zao zavatra soratanao zao tsy haiko zay nanolosainanao zao. Fa tena hors propos. Sady en plus ianao ihany ny incriminé an'le izy. Ny ratsy sy ny lozany de ianao. Ary ny tsy naharitra mandrakizay anie de ianao e. Fa nandalo ihany e. Tsy misy ny aizina maharitra manoloana ny hazavana. Inona ny délestage nataonao anay hatramin'izay. Ianao ihany ny voan'izany e. Akintsika amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Malagasy efa zay mihitsy ny nataony sisa. Zay. Veloma mahafinaritra mampamaky an'ity izy rehetra any. Bye bye. Mba mitojo fahendrena fa tsy hiova mihitsy ve nareo ry tovolahy manahirana be mieritreritra anareo. Izy koa mitomany azy tena midélire lahy tantarain'ny lehilahy zany fa tsy hain'ny malagasy mba ahitany. Tsy azoko ny tianao tenenina avoaka malagasy
Très bonne année, ainsi que votre ami, à la suite qu'on peut dire sur le mandat du efa nazavaiko iny a, miaravatsika rehetra natratry ny taona adaboy ihany rehetra zay fa raha nela aminadidy zany azy sy ny adalan'ny lazany ry vahoaka ilahy raha tia anaraka eo arahabaina indrindra sika rehetra. Bon, tahin'Andriamanitra daoly ary mandram-peona isika mianakavy hifankahita eo ihany tsika tsy fantatra na milahady na ohatran'izany arakarak'izay vaovao mitranga eo ka ho hitantsika eo. Misaotra betsaka tompoko, mandram-peona.